Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino hajaina. Ifampatsiavantsika amin'ity androany ity dia miantefa amin'ny lehilahy sy vehivavy. Izany hoe afatra anankiroa ampitaina amin'ity androany ity. Ka ny voalohany dia mandeha amin'ny lehilahy. Ny teny manampahaizana anankiray manao hoe ianao lehilahy, rehefa mampitady vady ianao, vehivavy endry, mendrika, tsara taiza, mahafinaritra, tsara tarehy, dia mba meteza ihany koa anao mitovy amin'ny zavatra izay tadiavinao. Izany hoe aoka ianao koa mba olona tsara fanahy, mpivavaka ary tsara toetra, mpanampy ny olona, fa tsy sanatria ianao olona tsy manjary, olona mpanao ny tsirariny, olona mpampijaly ny fiarahamonina, ka ndeha hitady vehivavy tsara sy vehivavy tsara taiza handeha ho simbatinao ao anatin'izany tokantranonao izany. Matetika manko ny lehilahy nandalo 10 taona, 5 taona tamina karazana rendrarendra, tamina karazana fanimbana vehivavy, tamin'ny karazana fiainana izay tsy faseho masoandro. 5 taona sy 10 taona aty aoriana izy vonona iroso ao anatin'ny tokantrano, dia lasa mampitady ireo olon-dehibe sy olona fantany eo an-tanàna hoe mba tadiavo vehivavy mendrika hataoko ho ravaky ny tokantranoko. Hany ka rehefa tonga ao amin'ny tokoa izany vehivavy mendrika izany, dia tsy mandalo 2 taona sy 3 taona ny sara-parabadiana avy hatrany izy ireo. Ny teny ihany koa manampahaizana anankiray manao hoe ny vehivavy ny sarabady ozy izy dia tsy voatery ho vehivavy tsy naomby na ratsy taiza tany amin'ny ray aman-dreny, fa mety possible tojo lehilahy tsy manjary, tojo lehilahy izay manao ny tsy fanao ao an-tokantrano, ny kasitanina sy nanao ny rehetrarehetra, ka voatery nandao ny tokantrano izany vehivavy zany mba tsy hitarany ny afera ka hitarika any amin'ny fahafatesany. Zay no afatra ho anao lehilahy. Afatra kosa ho anao vehivavy, tadidio ry vehivavy, fa ny lehilahy rehefa hisipasipa, rehefa anadala, rehefa hanao kilalao ny vehivavy, dia ireny vehivavy ny tanjatanjaka sy manaitra reny no tediaviny amin'izay fotoana zay. Fa rehefa vonona izy iroso ao anatin'ny tokantrano, dia mitady izy ireo vehivavy izay tsara taiza sy endry ary vehivavy tsy mbola nahafantatra lehilahy teo aloha. Zay no tadiavin'ny lehilahy rehefa anao tokantrano. Ka afatra ho anao vehivavy ny fitanjahana, ny fanerana lehilahy, ny fanaovana lamba mamoa fady eny am-potope sy manaitinaitra ny lehilahy, dia tadidio fa raha manao an'izany matetika ianao, dia ilay sipasipaina sy adalaina sy atao kilalao ihany no mety lehilahy betsaka mitady ianao. Fa rehefa tena hanambady izy, dia mitady ny endry sy voataiza. Fantatrao ve inona no antony? Satria ny vehivavy atao andefimandry dia hitaiza ny zanany, ka mila olona azo antoka izy ataony hitaiza ny zanany, fa tsy sanatria vehivavy ny tanjatanjaka na mpamonjy boîte de nuit na mpifoka sigara na mpanao an'izao na mpanao an'izao ratsy fitondran-tsena, tsy manaja ray aman-dreny, rehefa lehilahy mba tsy hitady an'izany vehivavy zany. Fa rehefa hisipasipa izy dia zay no mety manaitra azy. Fa vady na ny fanambadiana dia masina, ka tsy maintsy mitady izay mba azo ny antoka izy, satria antoky ny fitezainany zanany ao an-tokantrano.